fampiroroana production manolotra ho anao. Pakafo tantara mitony soratany RG hovelomin'ny Christophe Rabearmanana tapapiroana miaraka amin'ny tolotry ny avo Saoly nandray ny feo Onja Rakotoson nandrindra ny lafiny teknika Njaka Randry tompona andraikitra sy mpanaty tosa tapapiroana anio no andro faharoa. Fa inona ny asanao ry monsieur Dino a? atao ve Dino fotsiny ho afa azasiana zany monsieur zany Safitiary ary farany avy aty indray aloha hitanao ty varavarany ty io ange voay matahotra fa misy inonao? zao Andre kakio topisina ngeza be nefa ty anaty trano. Wow. dia izay nasehoko anao rehetra izay ry Flavie dia azo ampiasaina mandritry ny ivany ihany anao ato amiko Dino dia raha tonga ny vady aman-janako ao dia ahoana raha trasany ato efa lazaiko anao teo fa tsy manambady vao miandra an'izay ho anjarako ay tokoa moa safady. inona ny mampiseha ato amin'ny Flavie? Tsisy ninina ka. ka zao ny andro ty mialina ihany mety efa noany ianao zao za efa refina raha teo andao any an-dakozia karakara sakafo atsika miara-mihinana avy eo sady mbola hiresaka tsy mivaliany kory le fanontaniako hoe inona ny asanao. Aloha zany ka tahakany tsy mampindra lehilahy ohatr' izao tsy manambady ary sipa ve manana izy. Maninona koa ary izany foko izany mitady ho lasa ny sady mihaja be izy na amin'ny filaminany trano na amin'ny fanatanjahantena eny fa na amin'ny fahadiovana aza nefa dia lehilahy tokantena. lama tsara ve anao tady ry Flavie raha mbola tany aminao ianao no mivantana dia nataon'ireo jiolary ho aza lambo Ny lamina ka fa nitebiteby fatratra ny amin'ny enjanako asa izay manjo azy ihany matina mbola velona ihany sofa nisy amin'ny mamasoapanampy anao tady dia mba nampahery ay moa ka klasy mody izy. klasy mody mamasoka sady tsara fanahy be izy iny tsy manakavana izy trano bongo kely izay ny tranony dia mikarakara an'izay izy rehefa miravariva aveto efa omena fanalahidy famohana trano manokana izy mampalahelo izany. Eno tsy androko izay nahatongavanao ahoana ny fandehany? aza manahy ianao fa efa napetraka ho andraikitra ny mpitandro amin'ny filaminana ny raharaha Dino ka zany an'iny nandraran'ireo jiolahy mafy raha zany hoy izy ireo dia ny enjanako ny manefa. aza matahotra ianao ry Flavie fomba ny jiolahy io mandrahona io fa hono ahoana nefa tena mbola azo antoka ve fa velona ny zanako? raha ny fanadihadiana nataon'ny manam-pahefana tompony andraikitra dia mbola velona somatsara ny zanakao velona sahondra ny aina sarobidy. Misaotra an'Andriamanitra marina Dino ahoana nefa nahazonao azo tonga ty an-trano? Ka eo indrindra ny tena raharaha misy tambajotra ny olona matanjaka eto Madagasikara
izay miara-miasa amin'ny vahiny avy any ivelany, mangalatr'olona angalanao tova ny asany. Anisan'ny voasambotra izy ireo amin'izany sarobidy. Andriamanitra! Rehefa nasehoko ny tompony andraikitra ny sary dia anisany ao anatin'ny lisitry ny jiolahy izy. Dia tova inona amin'ny zanako? Nilainy izany jiolahy tsy valahary izany. Malahelo amin'laza aminao fa dia nitova sarobidy indrindra amin'ny tenan'ny olombelona. Inona? Ny fony. Loziny ty lazainao? Atao inona ny fony zanako? Honoary tianao atao inona fo? Alamina aloha ny sainao ry Flavia. Tsy ahitana marina ny saina tahitaitra. Ahoana ny ampilamy saiko amin'izany? Ataondreo tsy la inona ny fony zanako? Misy mpanan-karembe izay eto amintsika eto. Manan-janaka vavy mitovy taona amin'ny sarobidy zanakao izy. Dia maninona ka? Marary fo io zanaka mpanefoefo io. Feno rano sady voan'ny oma-miadana ny fony. Vokatr'izany dia tsy maintsy fonjazavavy mitovy no ilain'ny dokotera mpitsabo azy mba hanolona an'ilay marary. Vola be tsy toko tsoforoana ny vidin'izany. Amin'izao fotoana izao dia mbola eo ampanaovana fizahana sy fitiliana ny toe-pahasalaman'ny sarobidy ny mpitsabo. Raha azo alaina ny fonina tsy? Izany hoe raha salama izany dia alainy ka afindrany amin'ilay zanaka mpanan-karena. Tianao dia inona ny ataoko amin'izany? Hofaty izany ny zanako Andriamanitra. Ampio tianao fonjeo ny zanako fa mahantra re. Inona re tiany ataoko? Aiza ny tany alehako? Soa ihany aloha fa eto an-tanin-drazana eto ihany no amondrana ny fo e. Matetika mantsy dia saika olona any ampita avokoa no mila soloina tova dia tsy maintsy ahondrana any izy angalana azy satria ihany no atao ny fandidiana. Fa ahoana ny nahafantaranao an'izany rehetrarehetra izany? Mbola tsy azoko. Hitanao Ie. manana namana polisy aho. Rehefa nitantaraiko ny toe-javatra misy aminao sarobidy dia fantany avatra any ny fandehan-javatra rehetra. Efa eo am-pikaroana an'ireo jiolahy ireo sy ny mpiray petsapetsa aminy mpitandro ny filaminana maro. Misy hatramin'ny mpitsongo-dia miafina avy any ivelany satria misy sampany amin'ny firenena maro tambazotra matanjaka mpangalatra tovy io. Ay ve? Tianao raha sanatrika tara ny fikaroana nefa vita ny fisalamana tao amin'ny zanako dia ilay zanak'olona namindrana ny fony zanako velona. Iaho kosa nahoana? Sanatria ve? Faty? Flavia, mivavao azy. Tsy afaka maly ny fanontanianao azy ao. Andray rery lanitra ao. Dia ho faty izany ny zanako. Tsy rariny e. Aiza ny fanajana ny aina? Ny an'ny olona vonjena fa ny anahy vonoina. Manina raha samy andro izay anjarana avy amin'Andriamanitra fa tsy ny an'ny hafa ny sombainy. Vokatry ny fandrosoana baiko ny vola no anton'izany ry Flavia. Ny vola ny rangory fototry ny tsy fanajana ny aina rehetra eto an-tany. Ananambe izy mampijaly. Tsy ananana mahaory. Tsy misy afa-tsy ny fanaovana ny marina ihany ny ampiova ho tsara n'izao tontolo izao. Firy anefa manao ny marina ny olombelona maneran-tany e. Firy ny afaka hanaja ny ainy sy ny ain'ny hafa. Tsy miraharaha ny ain'ny olombelona eo anatrehan'ny vola. Dia ahoana ny atao tianao? Maty an'ny zanako anie. Efa manao sy azo atao ny manam-pahefana eto an-toerana sy ny any ivelany e. Atanjao ny sainao dia mivavah mafy. Le polisy namako ty. Mangina kely aloha ianao azafady. Allô? Aiza va izy le raha sarobidy kely? Ay.
mba ataovy monsieur l'inspecteur izay hevitra fa mijaly loatra ny reniny ato a. Araka ireny resaka ny fanaovantsika ireny. Namoa mpiara-miasa ray hoe nareo noho io toe-javatra io ve? Mampalahelo izany. Maneho fiaraha-miora inspecteur ary marary fahombiazana amin'ny asa fikarohana. Ilazao vaovao isaky ny misy fiovahan-javatra hatrany monsieur l'inspecteur. Eny ary, veloma ianao. Tino, ahoana tsara hoe tsy ho hita tsony hoe ny zanako. Tsy nisy ny teny teo hoe tsy ho hita izany, fa hoe nafindran'ireo mpangalatra ireo toerana izy. Tsy mbola fantatra n'aiza n'aiza ny misy azy. Mbola eo andalam-pikarohana amin'ny pôlisy. Tia izaho dia mitonatona anato an-tranon'olona fotsiny marina. Ny tranoko any Popongolo izay nyentana. Tsy navelan'ny Tino ho antsony aso ataon'ireo jiolahy-salama. Izay ny Tino fa vola ambony ampangan'ireo jiolahy irakiraka io vola nilaina tamiko. Manana ny karamany manokana izy. Ireny toe-javatra ireny matetika ny andisina vavolombelona ahitana ny foiben'ilay tambajotra. Ay zarety, tao tsy tompony tenako aty. Indray mamofo tanteraka. Metika koa nefa misy sirim-panantenana kely ihany amin'ny firesaky Tino. Raha fotsy be velona marina aty. Miandro izay hikatona amin'ny fotoana na fahoriana na fifaliana. Flavie, mampalahelo ahy le madama. Mafy tokoa izany very zanaka ka. Izy aloha tsy ratsy e. Zarazara hoditra, tsara tarehy, tsara bika. Mbola tanora. Tsy nilaza tamin'ny asako fa nandainga. Nilazaiko hoe mpiandraikitra orinasa iray matanjaka eto an-drenivohitra eto. Hitako koa aloha fa taraiky amiko izy e. Hatreto aloha dia natokako hevitra izy mba tsy hidiran'ny fakam-panahy. Sarotra ny toetra raha satria izy efa maty vady, za tsy manana raha teo. Iza ny mahita raha sanatria mitondra ny tsimokaretina izy. Tsy maintsy manaja ny aiko. Mino anefa fa tsy Flavie nitondra an'izany tsimokaretina izany. Fa ny fanajana tena ny zava-dehibe. Rehefa voaja ny tena dia voaja ny aina. Ny laram-pahamehana aloha izao dia atao izay hakana ny fony. Satria babo amin'ny foko. Laniko bika sy toetra Flavie. Maria, mba ahoana. Amin'ny sisa manaraka eo ihany amin'ny fikarohana anjanany. Raha tia marina. Mifanjevo atao poky ny fitiavana sy ny ain-janaka Flavie. Alimbe koa Dino vao tonga. Mbola betsaka loatra ny andraikitra tao amin'ny orinasa ary Flavie. Ary ahoana ny fandehan'ilay raharanjanako? Ray volana izay ny laza. Toa tsy hita ihany.
Efa nisy jiolahy sasany tratra hono izy ilay inspektera namako. Izany? Saingy mahavava tsy mety milaza ny marina. Na Leondry Zalahy maty namono tena. Angamba hienjana be ny vely ranony fanaovan'ireo jiolahy samy jiolahy. Le tambajotran jiolahy najainy fa tsy ny ainy. Tena jiolahy tsara hofana mpanao vivery ny ainy mihitsy ry Zalahy. Andriamanitra. Dinoa. Very. Tsy misy azo tenena tsony ve? Very raha maty le zanako vavitokako. Ina ny ataoko Dinoa? Fonjeo ny zanako. Fonjeo. Treto aloha dia tsy misy azoko ambary. Miandro ny fahavozan-tenan'ireo mpikaroka tsika. Raha sanatria moa ka ho avy mipatsara tsy omby vava, akory atao? Andray. Ataon'izao fotsiny saina dia maheriza. Ka zany filazanao azy zany ve tsy efa manambara fa maty ny zanako. Sana. Misy vaovao tery Flavia. Vaovao ratsy sa vaovao tsara? Maty ve ny zanako? Lazao aingana Dinoa, maninona ny zanako? Tsy momba ny sarobitika. Fa momba ninona indray? Taintaindava ohatry ny sobaka kambodiriana koa zaty. Fa misy inona Dinoa? Aza dia taitaitra foana tahaka an'izao rery Flavia. Sao tapaka lalan-drano kely foana eo ianao. Ka ianao ela filaza zavatra koa. Mikasika ilay trano niainanareo mianaka ka. Naninona ny tranonay? May ve? Nisy nandoro? Nisy namaky dia lasa ny tao daholo ny entana rehetra. Ahoana tsara? Nisy namaky ho ilay tranonareo mianaka. Tapitra lasa mpangalatra daholo ny entanareo rehetra. Lozina rety Andriamanitra. Fa dia maninona loatra izay mianaka. Ahoana an'izay nanjadiana izao karazam-pahavoazana rehetrarehetra izao. Flavia, mitony aloha fomban-javatra ihany izao. Manana olana daholo ny rehetrarehetra fa samy takonana ny rindrina. Nazany aza ka. Izay mahazaka ny azy no mivoaka mpandresy. Tsy ianao rery akory ny ara-pahoriana ohatran'izao. Tsy eo any amin'ny tsirairay no samy hafa. Ao, mitony. Efa eo am-pialan-tanany manam-pahefana daholo ny raharaha. Ka ela loatra ry Dinoa. Tsy androko. Neny mianaka anitsy any ny lalaovin'ny olona tsy mahatao-tody amin'izao toe-javatra izao e. Hitanao, rehefa mitsongona ny dian'ireo jiolahy ireo dia raha hitarika ihany ny fanjavona ny sarobidina ilay vakitrano. Vao miantso ao tany ampiasan'io maray io ilay polisy namako fa hitandry zareo ny toerana namin-drana ny sarobidy kely. Ka maninona ny tsy samborina dia alaina ny zanako e. Flavia, tsy moramora araka izany filazanao azy izany ange ny zava-misy e. Mila fahamalinana tsara. Dia tsy sarobidy rery no ao fa olona maromaro. Ao ny angalana voa, sarakaty, aty, maso sy ny sisa. Toeram-piasana avolenta be izany. Misy fitiliana na laboratoara e. Ary io asa fangalarana tovy io miandraika etany ao. Mifandray amin'ny vazaha maro maneran-tany izany. Sarotra ny raharaha satria tsara ambin'ny lehilahy matanjaka sy ny tsara hofana amin'ny rongo fihediana hatrany an-tampon-doka hatrany am-paladiany. Tapamporoana production nanolotra ho anao teo. Pakafo. Tantara mitony soratany RG, novelomin'ny Christophe Rabearmanana, tapamporoana. Niaraka tamin'ny tolotry ny avo, Saoly. Nandray ny feo, Onjara Koutson. Nandrindra lafin'ny teknika, Njakarandry. Tompon'andraikitra sy mpanatitosa, tapamporoana. Mbola hitoy.